Madagascar Information. Hampahafantarina sy Entanina ny mpianatra fa tsy nifahazoana ny mari-pahaizana Bakalorea akory ny farany fa sehatra io sy vavahady hidirana eo misehatra ambonimbony kokoa amin'ny alalan'ny sekoly ambony. Noho izay anton'izay dia manatanteraka hetsika isan-taona ny ISPM amin'ny alalan'ny Salon de l'ISPM izay Tanterahana eto amin'ny Carlton mandritra ny 2 andro. Toy izao ary ny fanampanazavana. Ny hetsika Salon de l'ISPM vita baka moa zany dia efa hetsika fatao isan-taona. Tamin'ity taona ity moa zany dia Mifanandrify tamin'ny fahavitan'ny baka ary izay moa nefa tanjona voalohany indrindra ka dia verina zany ny fotoana hoe tao aorian'ny baka Mifanandrify amin'ny Salon. Izay atao manokana zany hampahafantarina ny ankizy fa tsy ny baka akory ny farany na ny baka no ezaka farany fa ny baka dia vavahady ahafahana miditra amin'ny fiainana tompona andraikitra amin'ny orinasa na amin'ny firenena. Dia manoloana an'izay ny fitoerana ambony ISPM dia manolotra fampahafantarana ireo mpianatra vao nahazo ny baka na vao maka ny baka dia mba ahafahany mahafantatra hoe inona avy no mety toy ny fiainana rehefa vita ny baka, indrindra raha te hanohy ny fianarana aty amin'ny ambaratonga ambony. Manolotra izany zay dia arahanay zany fampisehoana ireo vokatra fikarohana izay nataon'ny mpianatra nandritra ny taona. Ny vokatra fikarohana moa zany dia mifanandrify amin'ny asa na sokajin'asa izay mety miandry ny mpianatra aoriana ny fahavitan'ny fianarany. Ka noho izany dia ahafahan'ny mpianatra izay mitsidika sy ireo ray aman-dreny mitsidika mahafantatra hoe inona marina moa no tena mifanandrify amin'ny eritreritry le mpianatra amin'ny asa izay mety ho tiany ao aoriana ny fahavitan'ny fianarany aty amin'ny ambaratonga ambony. Satria ny ankizy vao avy naka baka zany dia tsy mbola fantany tsara izay andraikitra miandry azy ao aoriana ny fahavitan'ny fianarany rehefa natratra ny cursus izay mieritreretiny. Ka atao amin'ny fitoerana atao amin'ny salon Carlton zany dia afaka afantarana misimisy kokoa hoe inona moa ny miandry azy raha misafidy lalam-piofanana anankiray izy. Ka atao amin'ny fitoerana ambony ISPM moa zany dia misy lalam-piofanana maro. Izany hoe misy ny informatika, misy sokajy anankiefatra afaka isafidianana tsara. Misy koa ny bioteknolojia izay misy sokajy fianarana anankitelo toy ny pharmacologie, agriculture et élevage, industrie agroalimentaire. Misy koa ireo industriel izay misy ny industrie chimique pétrolière, misy ny génie civil et architecture, électromécanique et informatique industrielle. Ary ny tourisme moa zany mazava ho azy ary ny satria anisan'ny arena ny Madagasikara moa zany no varotana amin'ny tourisme. Dia misy tourisme anankiroa zany azo isafidianana. Ny tertiaire dia misy ny économie, management, marketing, finance, comptabilité, dia misy ny droit. Ary raha te halala misimisy kokoa ny asa izay miandry ny mpianatra rehefa vita ireo cursus ireo dia manasa antsika izay miandry sy voasikajy amin'izay filana izay dia manasa antsika hitsidika ny salon eto amin'ny Carlton izay manomboka androany voalohany volana aogositra ary mifarana rapitso faharoan'ny volana aogositra. Antsoina eto koa ireo orinasa izay mitady mpiasa anatevin-daharana andreo mpiasa fa misy azo isafidianana atao amin'ny ISPM. Ary antsoina ihany koa ny orinasa rehetra izay te hitrandraka
ny volo-apikaroana na anao ny vulgarisation an'ireo vokatra ireo dia antsoina afaka fampiraraha amin'ny sekoly sy amin'ny mpianatra izay tokony fikaroana. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.